manao zao fotoana zao a andaotsika hisaotra an'Andriamanitra dia apetraksika eo ampelantanan'Andriamanitra avy hatrany mba ho ahitsika antoka zato isan-jato fa ny tompo Andriamanitrika izy no mitantana amin'ity fotoana ity a izy no miasa anatin'ity fotoana ity a dia hitanao mihitsy fa raha tena apetraksika eo tanan'Andriamanitra izao dia tsapanao fiasan'Andriamanitra eo fiainanao androany e. Alleluia, amen na vavaka arsika anomboka amin'ny fotoana. Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra, le Andriamanitra izay nanome fotoana fa nahay manompo anao eto amin'ny toerana ity. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo fa nomenao tompon'andro, nomenao fotoana tsara indrindra afany mbola miseho eto anatrehanao indray. Mankasitraka ka ry Andriamanitra mahefa zavatra rehetra, tombontsoa lehibe ary fifaliana ho anay indray ny manompo anao amin'ity tapany manaraka ity. Iny ry Andriamanitra ay apetraka amin'ny fenao ampelantananao amin'ny fotoana. Ianao Jesosy Kristy no mitantana, ianao Jesosy manatrika, feno voninahitra ny fotoana ity fanahy masina, feno voninahitra ny fotoana ity fanahy masina, mba tsy ho taka ny fotoana mahazatra fotsiny fa fotoana tena miavaka, fotoana iasan'ny herin'Andriamanitra. Ny fonay dia mangetaheta eo amin'Andriamanitra, ny fonay dia mangetaheta indray fanatrika amin'Andriamanitra, ny fonay dia hitady an'Andriamanitra izahay androany. Amin'ny fonay rehetra ny katsahanay ianao Jesosy eo, amin'ny fonay rehetra ny tediavanay ianao Jesosy eo. Apetraka amin'ny fenao tananao ity fotoana ity mba iasanao tanteraka ihany koa. Iny Jesosy eo atolotra anao amin'ny fotoana rehetra, na ny fiderana, ny fitsaofana, ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra, ny fanaty, izay rehetrarehetra ao ataonay ato androany dia tahio izany mba voninahitra ranao Jesosy eo. Ho afaka ny olona rehetra, ho sitrana ny olona rehetra, izy fiasan'Andriamanitra mahery vaika eto androany mba ho tsy ho taka izay nidiranay ny voanay eto androany. Ho maivana izay voaka eto, voataza izay miala eto amin'ny toerana androany. Samy mivavaka ndo apetraksika eo tanan'Andriamanitra eo fotoana izao. Misaotra anao Andriamanitra, mankasitraka ry Andriamanitra tsara indrindra. Jesosy eo eto ambavaka samy misaotra an'Andriamanitra, samy misaotra an'Andriamanitra, samy misaotra an'Andriamanitra, samy misaotra azy. Tsy ny olona rehetra tonga teto fa ianao dia nivagin'Andriamanitra manokana, ianao dia nantson'Andriamanitra manokana, no vaginy fanahy masina anao mba tonga eto. Samy misaotra, samy mankasitraka an'Andriamanitra. Oh, misandrata eto anao Jesosy androany. Misaotra anao a. Alleluia. Iaona aminao zay Jesosy eo. Tsy tonga ho an'ny olona izay, tsy tonga ho an'ny fombafomba izay, fa tonga izay ho an'i Jesosy Kristy. Alleluia. Ataovy amin'ny folo rehetra izany iry izany. Sotra Jesosy a.
Kontoko izay efa eo an-tananao zao fotoana izao a hiasa eto izany herinao androany. Amen. Dao raisika pitiafa tanana mafy be mihitsiny a reto podera izay tondratsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ireto a ary miantso anao a liderahan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Navarto. Tovy mafy ny tia tananao fa ho an'i Jesosy. Raha ho an'i Jesosy dia rahorakoram-pifaliana satria mendrika an'izany Jesosy androany. Halleluia. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a manona ny fiadana amin'ny tompo aminao izahay a na ianao tongeto na ianao izay tokantranao ndao antsika mba hiaraka nofanofan'ny tanantsika ho an'i Jesosy rery ihany izany. Halleluia. Dia andao antsika mbola hitia tanana mafy ho an'i Jesosy. Dia andao antsika hiaraka hitsangana eo amin'ny toerana izay misy antsika satria eto Jesosy androany. Amen. Na faly ve ianao tongeto androany? Raha falana ianao dia ataovatra izao hoe ny tananao dia antanino akaikinao hoe faly ve ianao tongeto androany hoe ianao izay tokantrano eo ihany koa dia afaka mifampiresaka nareo ao anatin'ny tokantranonao satria ny Andriamanitra izay tompontsika eto dia manerana izy. Afaka nikasika anao izay ao anatin'ny tokantranonao ihany koa izy androany. Halleluia. Samy faly zany tsika androany a ny fifalian'i Jesosy no hidiny eto amin'ity toerana ity androany. Ny zavatra manavesatra anao rehetra ve eto ny fanatrehan'i Jesosy androany sady zany ve ta hisitona ny sainao hoe alohan'izao fanombohan'ny taona izao a dia vao manomboka ny taona dia andao antsika hiankina amin'ny herin'Andriamanitra. Andao antsika hiankina amin'ny lehilahy mahery satria naiza ninona ao ataontsika ninona zavatra mety haintsika amin'ny fiainantsika verimainy zany rehefa tsy eo ny herin'Andriamanitra. Ka hoy aminao hoe mavita azy ilay Andriamanitra izay tomponao. Teneno ny eo akaikinao hoe tena mahery Jesosy hoe vita ny fiainanao hoe halleluia. Dia andao antsika ity tanana mafy ho anazy. Amen. Andao antsika araka maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo hoe Salamo 29:10. Dia andao hoe raha antsika mamaky voninahitr'Andriamanitra. Vonina ve ianao hiaraka maky ny tenin'Andriamanitra aminay? Dia andao ary hiaraka maky tsika ho voninahit'i Jesosy. Jehova no mipetraka eo ambonin'ny savidrano. Eny Jehova no mipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Halleluia. Jehova no mpanjakanao. Raha izy no menao lalana amin'ny fiainanao, anjaka eo amin'ny fiainanao amin'ity taona ity, dia ny heriny amin'ilay mampanjaka anazy no ameno ny fiainanao. Amen. Andao antsika ity tanana ho an'ny mpanjaka. Andao antsika ity tanana ho an'ilay lehilahy mahery. Andao antsika ity tanana ho an'ilay mavita ny fiainanao. Dia andao antsika hiaraka hiteran'i Jesosy ao anatin'izany. Ndao ary ainao manahirana Jesosy kwa mavitaze misy ratsy ainao manahirana Jesosy kwa mavitaze misy ratsy ainao manahirana Jesosy kwa mavitaze misy ratsy ainao manahirana Jesosy kwa mavitaze lelai malaza Jesosy tukulainare Lelai malaza Jesosy tukulainare Lelai malaza Jesosy tukulainare Lelai malaza Jesosy tukulainare Kivi papa, kivi nene, Jesosy kwa mavitaze. Asa kivi papa, kivi nene, Jesosy kwa mavitaze. Asa kivi papa, kivi nene.
nine Jesosy kwa mavitaze Asakivi baba Asakivi nine Jesosy kwa mavitaze Lelai maeri Lelai malaza Jesosy tukulai nale Lelai maeri Lelai malaza Jesosy tukulai nale Lelai maeri Lelai maeri Lelai malaza Jesosy tukulai nale Lelai maeri Lelai malaza Jesosy tukulai nale You want to sassy. Lelai malaza Jesosy tukulai nale Lelai maeri Lelai malaza Jesosy tukulai nale Lelai maeri Lelai malaza Jesosy tukulai nale Lelai maeri Lelai malaza Jesosy tukulai nale Hallelujah. Rasa manokana dia tena amiriare mihitsy fa manana lehilahy mahery afaka niaraka amiko amin'ity taona ity afaka hiaro amin'ity taona ity afaka tsy ambela irery amin'ity taona ity sady za ve tsy avelako andalo fotsiny ny fisiny Jesosy eo amin'ny fiainako fa hoy amandraka hariva hoe asio fiatraikany eo amin'ny fiainako ny fisinao ka hoy aminao andaontsika hiankina amin'ny herin'Andriamanitra fa lehilahy mahery izy ndao mbola hiaraka hiteran'i Jesosy sika ao anatin'ity hira ity ndao ary Azovy lehilahy mandalam ny tanàny izy mpanjaka tompony lake izy sendra mandalo orony favaly lehilahy mahery tompony izy mandalo lehilahy malaza tompony lake mpanjakana Lelai mahery tompony izy mandalo Lelai malaza tompony lake mpanjakana Sigareta Azovy lehilahy Azovy lehilahy malaza mifagagany izy mpanjaka tompony lake izy sendra mandalo orony favaly lehilahy mahery tompony izy mandalo lehilahy malaza tompony lake mpanjakana lehilahy mahery tompony izy mandalo lehilahy malaza tompony lake mpanjakana Silaza wanawe Elisiaza matatiza Era silaza wanawe Lelai mahery tompony izy mandalo Lelai malaza tompony lake mpanjakana Lelai mahery tompony
silaza wanawe Lelai maele Dupuni ele Lisimana Lelai malasa Dupuni lase Pansakanai Lelai maele Dupuni ele Lisimana Lelai malasa Dupuni lase Pansakanai Kura kamatera Jesus. Iza mapita fiainanao. Iza ny tompony hery amin'ny fiainanao. Herin'iza ny ankinanao amin'ny ty taona ity. Hoy aminao hoe izay inonao ihany ny tonga aminao. Rehefa inonao ny herin'Andriamanitra fa hanampy anao, dia hanampy anao izy. Sady izany ve? Araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona, toko 1:12 hoe izay rehetra nandray an'Andriamanitra dia nomeny hery. Hoy aminao androany hoe andaontsika novo an'ilay hery eo amin'ny Jesosy. Tsarovy fa ny olona miankina amin'ny Jesosy, ny olona metehatra amin'ny Jesosy, dia hoy aminao hoe fiainam-pandresena ny fiainany. Tompo, indreto izay androany, tsy etehatra amin'ny fahaizanay, tsy etehatra amin'ny volanay, tsy etehatra amin'ny zavatra rehetra mety fantatray fa mety, fa etehatra aminao sy ny herinao izay Jesosy amin'ity taona ity. Tompo, fantatray fa raha metehatra aminao izay, dia ny herinao no mampijoro anay amin'ity taona ity, dia tsy handalo eo amin'ny saina akory izany hoe fangatsiatsahana ara-panahy izany. O Tompo, indreto ny mpanomponao androany ilaza hoe ny herinao no herinay, ny herinao no afaka nohana anay. Makasitraka Tompo. Tompo no erikyo ianao bulama piturwa traniera tuanat metureranga fayanao bula famuzenawa Boli laza transa hoe ny herinao no herinay Jesosy.
Sotranao zay Jesosy. Ny tananao no anohana anay amin'ny ity taona ity. Aza vela hiala aminao zay Jesosy. Piano masonofinao saino ny fanatrian'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity zao. Angina tanteraka isika. Saino ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fitiavany anao. Fony mbola palota isika dia maty amozy isika Kristy. Fitiavana tapitsohatra noho ny tiavan'Andriamanitra asy anao. Tsy nijery ny rasy vitatsika Andriamanitra, fa mbola nanolo-tanana indray. Nandray ny tanako sy ny tananao ho fanavotana atsika. Raha ny rasy vitako sy ny vitanao dia sy mendrika ny anso ny anaran'Andriamanitra isika. Nefa noho ny amin'ny fitiavany dia mbola nomena toerana farak'izay tsara. Nansoy ny hoe zanany, mpandova fiainany, mpandova fahasambarany. Teny mamy no nasetry ny fahotana vitatsika. Satria raha hitady amin'ny fonareo tokoa ianareo ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanareo tokoa ao. Eto ny fanatrian'ilay Andriamanitsika androandro. Inona kosa ny mba ho avalitsika amin'ny fitiavany. Manana avaly ny fitiavan'Andriamanitra ve ianao? Tsika hiverina aminy no andrasany. Dia mbola hiditra sehatra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao izy. Anasitrana an'io aretiny io izy. Amahany io olana manjady amin'ny fiainatsika io izy. Dao ano anavao fanoloran-tena eo anatrehan'Andriamanitra indray tsika. Ho valim-pity eo anatrehan'Andriamanitra dia atolory ny tenatsika. Dao hivavaka. Inona ny mba valim-pity omenao an'Andriamanitra? Ndre zany fitiavany asika fa na dia mpanota asika dia maty amozy asika Kristy. Tompo indreto izahay olonao. Ianao nefa nisitona anay tao an-davaka. Ianao no namozy anay teo am-pelantanan'ny fahavalo. Saika sy nisy izahay, saika potika izahay, saika rava amin'ny fiainanay. Nefa indreza amin'ny famindraponao Andriamanitra. Tonga eto izay ankehitriny eto anatrehanao. Inona momba valim-pity omenay ianao Andriamanitra? Ny azonay atao dia indreto izay manavao fanoloran-tena eto anatrehanao. Tompo, raha iseo am-pelantananao ny fiainanay. Raha iseo am-pelantananao ny momba anay rehetra. Anao izay Jesosy eo. Very izay raha lavitra anao. Tsy mahay na inona na inona izay raha misaraka aminay ianao. Tompo, ianao ane ny reharehanay e. Ianao ny fanatenanay. Ny antom-pisinay Jesosy anompo anao. Ny antom-pisinay ianao ny sitraponao. Raisy ny fanoloran-tenanay eto amin'ity toerana ity. Tazomy zay Jesosy toetra. Tazomy zay ho tafatoetra. Sy hiala amin'ny fanarahana anao.
Esoa reto anatinay mety ho fanompona itraitra. Esoa mety ho fanompona amin'ny avinaviny. Fa aoka tena ho mpanompo mahatoky izahay. Ka ho reharehan'ny fanjakanao satria mahita olona tena manompo ianao eto amin'ity toerana ity. Alleluia. 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 Velomindray ny fanantenana ato anatinay tompo. Velomindray le finoana kely ato anatinay Jesosy. Mino zay ka dia mitendry. Mino izahay tsy miova amin'ny herinao ianao Andriamanitra. Mahay mamonjy anay amin'ny olana, mahay mamonjy anay amin'ny ady. Mahay manafaka anay ao anatin'ny fatorana. Tompo, anao izahay. Anao izahay, anao izahay, anao izahay. Sotra noho ny amin'ny fanavotana. Sotra noho ny amin'ny fanafahana. Afao zany ny fanoloran-tenanao androany. Satria ny antony atongava sika eto dia hivavaka. Ny atongava sika eto dia ny anompo. Afao zany ny fanoloran-tenanao amin'Andriamanitra. Mba hianatra hanadino ny ara-nofo dia hibazina ny fahalebiazan'Andriamanitra amin'ny masom-panahintsika. Zay ny famindrapon'Andriamanitra aminao. Atonga anao hipololotra fisaorana ihany zany. Sotra tompo lehibe loatra ny famindraponao aminay. Eboseko rebo momomoka dasikaya ihany. Lehibe nao Andriamanitra zay vavanay.
Tosika tonga dia vavaka itondra mambavaka ny tokantrano misy asika. Hoento mambavaka ny adinao. Raha marary ianao dia hoento mambavaka hoento eo amin'ny Jesosy io aretina misy eo amin'ny fiainanao io. Minofa eto ny fanatrehan'ilay Andriamanitsika. Tompo, izay hoentina eto anatrehanao dia mino afa malvavaka ianao. Sitrano ny aretina tompo malala fa hainao atao zany. Fa ao ny olona manana olana fa hainao atao zany. Matoky izay Andriamanitra. Andriamanitra sy manary anay ianao. Ilay Andriamanitra be famindrapo. Andriamanitra mpanasitrana. Andriamanitra mpamahaolana. Andriamanitra miditra ny sehatra amin'ny ady. Saotra tompo. Sy hibanzina ny olana sy ny adintsony izahay. Fa izery sy anakatra ny fahalehibiazanao ilay Andriamanitra ivavahanay. Satria Andriamanitra mahay ny tsy hay atao ianao. Andriamanitra ny tsy hay atao ianao. Ny tsy vitan'ny olona vitanao Andriamanitra. Saotra tompo. Saotra fanamasina. Alleluia, 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 alleluia. Saotra Jesosy. Saotra fanamasina. Oh, matoko ny fiasanao mahagaga izahay. Averina aminao ny voninahitra. Satria efa anao taloha zany. Anao mandrakizay. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Andao te tanana mafy sy kofisora-sika n'Andriamanitra. Samy mahazo ny toerany tompoko. Alleluia. Le alleluia anao ohatra ny faible be. Alleluia. Alleluia. Fedanana neo anao. Hovalian'Andriamanitra ne ny vavaka na sandratrao. Ye mamerina ny fiarabana izay efa noentin'ireo namana noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teto amin'ity toerana ity. Miarabanao ilaina soavina. Tena hitako ny fahasoavan'Andriamanitra eny amin'ny tavanao.
miaraba ihany koa mpanaraka ny fandaharana na ny miara-mombavaka aminay eto amin'ity toerana ity a ny tompony amaly asika sy reray avy miaraba mpanompon'Andriamanitra izay manatrika eto an paster Claude a tain'Andriamanitra manokana ne paster hitra amin'ny fandaharana manaraka isika dia nefa asika mitondra fanatitra amen amen tena zava-dehibe ny fanaterasika fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra amen na satria ao anatin'ny fanomezana fanatitra dia voazato hetra isika olona mahatoky amin'izay rehetra ataon'Andriamanitra atao noho izany a ho tanterasika ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza miseho foana sy hitondra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra tompo itsika ho tanterasika zany eto amin'ity toerana ity a araka nefa fanaotsika moa dia oentiny ety an'loana ny ampafolon-karena atao amin'reto boaty anankiroa reto eto amin'ilay boaty ampovoany ihany koa nefa ny fanoana asika ny fitoriana ny filazantsara na ny amin'ny radio na ny amin'ny télé izany ao ka hatoky amin'izay efa nekena isika amen na fa izay mahatokotoko dia be fitahina amen hitahinao ane Andriamanitra ao anatin'ny fanaterasika amin'ny fanatitra tatazana moa zany ny fanatitra sotra rehefa avy eo a dia hideran'Andriamanitra hatrany isika ao ka tena olon'ny fiderana izasy anao zany tompoko ndao ary tonga dia mandroso manatitra ny ampafolo-karena It's
Jesosy ataovy mafy any ty tananao voninahitry Jesosy raha sitrakareo dia andao ty tanana mafy any moan'ny tompo alleluia za oa raha vao sy maheno alleluia mafy be dia ohatriny hafahafa zany ny sofiko alleluia alleluia dia raina Jesosy ndao anakipo mason'ny nofo mbola sy mivavaka sika fa misaina fotsiny hoe inona ndray ny teny ho ambaran'Andriamanitra amiko androandry sainy fa manakambara aminao Andriamanitra tao ary sika hivavaka mivava mba tena ho isan'ny olona mandray teny avy amin'Andriamanitra ianao androandry raha eo misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo satria ny teninao tokoa dia hainao an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra koa dia mangetaeta teny avy aminao ny raha izahay eto ankehitriny efa nitany teninao hatramin'ny voalohany ianao satria ny teny dia ianao ihany fa ny fonay kosa Tompo dia ho tanolonaka ny riny teninao ka sy hiverina indray ny teny androany raha sy mamokatra mavita ny asana ny raha anazy eto amin'ity toerana ity asehoy ny fahasaranao sy ny voninahitra ao Jesosy asehoy ny fahalebiazanao mangetaeta n'izany teny zany izahay velomy ndray ny aranofo velomy ny ara-panahanay eto amin'ity toerana ity tompo malala eo asehoy fa olona nandray teny tokoa izahay tompo zany ho ny rahanao hitondra ny afatra feno fenao kosa miseho mba ho hitany olonao sy ny vahoakanao foanako ny fanarasy fahaizana mandray tenin'Andriamanitra mpanasasy ny teny mahatonga ny teny tsy amo foanana amin'ny anaran'i Jesosy miala eto miala amin'ny fonay sy fahaizana mandray tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy alleluia alleluia amen alleluia alleluia tsara ty taona ty Alahady fahatelo any amin'ny ty taona ity sika miomana fa andray zavatra ianao amen andray zavatra isika aoka ho masaka ao am-ponao sy ao am-bavanao fa sy andalo fotsiny ty taona ity dia samy andray ny valim-bavaka ny tsirairay avy amen izay be ao am-po sy ao am-bava ihany mako no tanteran'Andriamanitra raha manomboka tonga ao am-bavanao le teny sy mahomby dia livreo ny tenanao fa ianao dia isan'ny olona andray valim-bavaka ianao dia isan'ny olona andray fahasarana ianao dia isan'ny olona andray any fahalebiazan'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko 4:10 any andininy 7:10 no hitondrako ny fitaritany teny asan'ny apôstôly toko 4:10 andininy 7:10 ndo mba sika rehetra ny aramaky azy amin'ny anaran'i Jesosy isa 2:3 kanefa sy namelan'ny tenany sy anana vavolombelona iza le izy Jesosy averina hoe kanefa sy namelan'ny tenany sy anana vavolombelona izy
fa manao soa izy. Maninona hony izy? Faharoa, mampilasaka ny ranonorana avy eny amin'ny lanitra ho anareo, sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina. Tao tetanana ho an'i Jesosy. Alleluia. Wisy fizoroana vavolombelona mifanesesy amin'ity taona ity. Amen. Jesosy sy manaiky. Teneniny eo akaikinao Jesosy hoe sy manaiky. Zay mivolaza. Fa sy namela ny tenany. Tsy aninona. Sy anana fizoroana vavolombelona Jesosy. Ity ambolohany izy nefa miteny za sy manaiky hoy Jesosy. Raha sy misy inona? Raha sy misy olona mizoro vavolombelona amin'ity taona ity, za isany. Zay ko aloha ianao ha. Raha izata amin'ny plasinao dia nioraka mafy be ha. Za isany. Alleluia. Za manokana raha lasana bavy dia resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra io. Efa nisoratan'i Jesosy avokoa ny zavatra ataon'ny olona. Mino azy. Amen. Amin'ity volana ity misy olona izoro vavolombelona zay tonga eto izy. Tsy haiko aloha na ianao zay olona zay. Satria Jesosy sy anaiky raha sy misy fizoroana vavolombelona. Dia nisoratany manaraka eo, inona moa ny antony mahatonga an' Jesosy tsy anaiky raha sy misy olona mizoro vavolombelona? Satria izy dia inona izy? Mpanao soa. Amen. Misy aretina hositranina sahady eto, satria eto le mpanao soa. Amen. Misy olana hovahana sahady eto, satria eto le mpanao soa. Amen. Satria izy mpanao soa. Dia hoy ny teniny, izaho ihany koa ane ozy Jesosy ny mampilasaka ranonorana avy eny amin'ny lanitra. Dia ozy zako hoe ny ranonorana aloha efa misy mangataka Jesosy hoe asaharo kely satria nisy sy navoavidy tafo. Dia ny ranonorana ihany koa efa misy mangataka hoe asaharo kely fa efa manomboka maninona ny avy eo ambany. Fa io ranonorana teneniny io fa misy mahatakatra sahady. Ary tena ho ataony aminao raha Jesosy zay tompontsika azy sy manaiky sy izoroko vavolombelona, za koa sy manaiky raha sy izoro vavolombelona. Mba teneny kely ny tenanao za koa sy manaiky hoe raha sy mizoro vavolombelona. Tateraka amin'izay mino ane zany. Alleluia. Misy zavatra rangaty taona ity hoy ny teniny sady manome. Manome inona izy ao? Taonjina. Mampalahelo ny olona tsy mino ny tenin'Andriamanitra, fa izy mahary azy aza nefa ny teny hoe za nge le mpanome inona izy teo. Ty le taonjina ny teneniny. Io izy omeny anao io io le tena vokatra, io le tena hitondra fiainana, hitondra fanasitranana, hitondra vahaolana. Nisy resy omaly. Maninona androany? Resy androany. Alleluia. Meko oloha hevitra tahaka izao ty afatra nampitondrana ty. Olona nosoratana anarana amin'ny mpandresy izao zao. Ianao zao nosoratana amin'ny mpandresy ianao. Amen. Efa vosotra ny teny. Efa ny aminao izy zao. Fa ny anjaranao mitoera amin'ny mpandresy. Alleluia.
andao hitoetra amin'ny toerany mpandresy te sitina ny sainao afa tao anatin'ny vavaka na remarika zavatra ohatry zao ty devoly fahavalo sikitya zavatra anankiroa ny tena ataony mba tonga ny olona sy ahita fandresena. Ny voalohany sakanan'ny olona tsy andresy. Taon inona ny olona? Sakanany tsy andresy. Ohatra, misy olona anankiray marary dia mandretenin'Andriamanitra zao misy le olona hoe ho sitrana ianao fa sy ho faty, dia amin'ile teny enina eo aloha dia miteny izy hoe amen. Fa rehefa avy eo izy ataony devoly misaina le eske le aretina ao aminy. Raha fery no mikiky azy amin'izy manao amenna dia adinony aloha le mikiky le aretina. Fa rehefa tapitra ny amenna dia ataony devoly misaina sy enninao ve zany ohatry ny manaikinaikitra zany, sy enninao ve zany ohatry ny mihitatra zany le fery zany miraikitra amin'le lamba misy izy zany, dia manomboka maninona le olona? Sakanany mba sy hitohy le finoana fa hampandresy azy Andriamanitra. Tena mission ny devoly misy manakana antsika sy ho any amin'ny vahaolana fandroany Andriamanitra anao lalana. Aninona Andriamanitra? Sy ho voasakana zany ianao. Maro nefa voasakana tamin'iny taona lasa indry satria efa mbivotra amin'ny valim-bavaka dia ny sakanany tamin'ny alina zao ny nahatsiaro. Tena marina mission le rasy misy manakana. Mbola vao eo amin'ny kenkahery ny olona anankiray hividy soma. Anao inona izy io? Efa vita avy ny tranony. Rehefa amin'ny kenkahery ny olona anankiray dia mbola tsy vita zay ny trano, fa mbola voaninona izy dia efa tonga sady le ratsy. Atao voroa ihany vidiana, aza tonga dia mividy betsaka sy mba fotsiny ao an-trano ao ny soma. Lasa hivaingana anjary vato io, tsitsitsio ihany ny vola dia ozy le kely sanosany marina. Dia maninona izy? Firy ny vidiana? Tonga any an-trano mambola aretina amin'ny fahavalo dia makaiza ny volany? Mbola afaka mizory amin'ny kenkahery ve izy? Izy ny ao ambadika zany. Sangany ny tanany resy lahatra amin'izany fanazavako zany. Tainao any Andriamanitra, ho resinao io sakana io. Vao manomboka mikomandy briky ataovy 500 zay nanomboany dia ozy ny devoly atao vengitrano ao ambadika ao briky dia mivangonga ao briky mba nieritreritrano ao trano io olona io. Fa ahoana ny afaran'le brikiny? Fa nahazana body fotsy. Anga zany nanano ny vidanana ny briky io. Sy visy ny olona raha lasana bavy efa mba niainga ihany, nanao trano izy, efa io mifototra, efa misy pileo, dia efa misy briky eo, dia efa hita sary amin'le rary briky fa varavarakely no eto, efa hita sary amin'le rary briky fa varavarambe no eto. Fa kilalao ny ankizy izy ankehitriny. Vita avao. Zay ve nanaovana ny trano eo? Devoirany devoly mihitsy sy zoroanao vavolombelona fa androany. Jesosy miteny sy amela ny ty taony ty sy zoro vavolombelona zany andao mba hioraka mafy raha maro zany. Resinao io e ndry efa misy efa kaiky ho vitany ry olona dia mba nisy mibisika idiro aloha hipetrao io dia tao inona moa tranon''inona moa izy zay ao anatiny no tena ny kely ny akaikina fanamboara-tsainy zany hoe atao tranonanina izy ty ao anatiny manateviny. Efa misy bisika io voatafiditra
le gonina somavy nanamboarana ny sisiny tasy ihany lasa inona efa nahita an'izany ve anao tsangano ny tanambe efa nahita ohatra anako izy io misy visivisy maromaro nahita tena asan'le rasy misy io manakana inona ihany koa nefa ny asany besaka le asan'le manakana teo fa loha mifanamasina nampiazy fa lera sy miandry anisan'ny manosika ny olona anankiray ihany koa ny devoly ho any amin'ny fahampitehana teo izy manakana sakanana ianao sy ho tafavoaka fa ity ndray maninona ndray ty ray ty atosiny misy tanora anankiray maika ny anambady ny olona rehetra efa mba niditra amin'izany trararareng ahoana anso hiditra dia ozy ny devoly io fa may io fa dodina atseho ijoboka dia vo nahita olona anankiray na dia mbola siny azy ny tokony anininy dia efa hitanao zao izy fa nidonaka ny manininy efa hitanao fa tena ny fanao fatimaty amin'le anankitely efa hitanao fa fiainana tsy ianao ny zanak'Andriamanitra manambika manaendrika ao tsara vo nahita ny zanak'Andriamanitra dia nakepo ny masony roa alaiky vady dia hoy ny devoly ajoboy andeha fa maika io atosino aizy izy tena asan'ny devoly misy maninona izy teo manosika ny olona ho tafiditra anatina fahampitehana Jesosy sy anaiky hoisy fizorana vavolombelona amin'ity taona ity hanafaka anao Andriamanitra io misy fiovam-piainana mahagaga eto satria ny antony niansonanao ho vavolombelona fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra ny ranomasina omaly ivadika fifaliana io ny alahelyna omaly ivadika fahombiazana io sy maintsy mijoro vavolombelona isika ampandresa isika Andriamanitra Romanina 9:7 raha misy zavatra sy azoko ifanarahana dia ty montre ty Romanina 9:7 kanefa amin'izany rehetra izany maninona tsara dao mba itetananao an' Jesosy sy fantako efa nahita olona nandresy venao hoay zany hafalino mpandresy za moa ty mizerizery film ady dia varina mihitsy anadireraka manao ahoana dia ndrasako eo ny fiafarany io androany efa misy maharadratra fa eo fa olona efa kao efa tamin'ny tany tafasangana tapoka ka nahavotapoka sy ny sangana so ny adversaire ohatry ny sisy le nalemy teo hadininy ny faharerahany hadininy izy le naninona teo amin'ny tany efa ny sirariny ohatra ny efa sy nananaininy na vita ny sambikimbikina hitako misy ny fisambikimbikina-nao atoato hitako misy ny firavoravonao atoato ohatra ny sianao le saika kao Alleluia satria ty teny ty zay ny nambarany noho ny amin'izany rehetra zany manoatra nony zany hoe raha nahita olona nandresy ianao sy ny fibitabitahany dia za hoaizan'izay ny toeranao hoisy fizorana vavolombelona ho amin'ity taona ity Alleluia ataovy be amponao sy maintsy izoro vavolombelona amin'ity taona ity amen io sakana rehetra natao ny fahavalo io Jesosy nampandresy asika io tosika nataony tamin'isika indry na tonga asika tafiditra tany anatin'ny zavatra tsy nahomby iny Jesosy no hanafaka atsika amen na
efa nisy teny vosotra araka le fanambarako teo aoka ho masaka posika mandrakariva ny sodrano efa voaraitsika amen alleluia aoka tena ho masaka po le sodrano satria maninona regny ane teny avy any an-danitra atao inona ho tanterahana eo amin'ny fiainatsika zao no natoko voalohany any andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny toy ny izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha sy izy dia sy nisy naharina zao zavatra ary zao na dia iray azy resakinona io tendry ozy le tanora anankiray namako akaiky takosina aminay sy manana fiainana hafa zay isan'andro raha vao sy mifankahita kely dia papa fa izy papa io fa hoany hono ary papa raha misy olona mba tena mba tian'ny tegny nefa ndraindray izy ohatry ny mamila fila dia ahoana ary papa ny tokony atao kay inona rahalahy zany zavatra ny taniny rahalahy zany ka sy hay mory papa matoma ny tany ny fiainany rehetra dia sy mandeha raha sy papa dia ndray andro izy nanontany papa ahoana ny afatarana fa miaraka amiko Jesosy zay fa hainao ve rahalahy zany tena ndraindray ry papa sy fantako mihitsy hoe miaraka amiko ve Jesosy ao mory papa mba zavao o rahalahy mbola kely ianao dia fa taritina tamin'ny fanomponan'Andriamanitra mandraka ny roany ve rahalahy dia mbola sy hainao ihany hoe ato ve Jesosy sa tsy ato ao mory papa aza mba tao an'izany fa mba zavao ihany ary mety maro ny kristianina mpivavaka ihany izy fa sy sapany sady tsy hainy hoe ahoana marina moa ny amantarana fa miaraka amin'ny Andriamanitra Jesosy efa sy hita mahasaotry ny taloha raha ny voalazan'ny Baiboly dia ripetera dia naninona tamin'i Jesosy niara nandeha taminy ny ray andro raha moa dia nisy mpianatra anankiray niankinankiny tena mahazo aina mihitsy maninona eo amin'ny tratran'i Jesosy dia maheno ny fony Jesosy maninona nidobodoboka zany Jesosy zany nidiboka amin'ny fony dia mahita ny Jesosy mikasika ny lohany zany izy fa mitazona ny lohako fa mizao raha miantinao dia enjirena rivotra saingy azo enkinana tsara Andriamanitra amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny teniny raha lasana bavy raha milaza izy fa hanasitrana dia misy inona eo izy zay raha milaza izy fa mahaolana dia misy inona eo misy vahaolana eo amin'ny alalan'ny teniny dia miasa izy tonga izy hery tantara anankiray eto amin'ny Baiboly Samuela voalohany toko fa 17 vakiko manomboka amin'ny 19 dia faranako amin'ny faha 1 dia misambikina any amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 farany Jesosy nahosikafako kely manomboka androany tsara ny mitondra kahie stylo rehefa manompo an'Andriamanitra dia adika zay inona sika mako manana an'ireto écran reto dia variana be za manokana dia sy miala kahie foana mba afahako maninona dia mandray satria sy arotadidy ny zavatra rehetra any amin'ny katona farany Jesosy ary nizanona izy dia niasony miaramila ny Israely ka nanao tamin'ny Noe nahoana ianareo no mivoaka ilahatra iady sy Filistina vao ary ianareo kosa mpanompon'ny Saoly mifidiana lehilahy iray ianareo ary aoka izy hidina ety amiko izy amin'ny teny zany izy zany Goliath zany iza hoe Goliath
ary raha tahiny maharesy ahy izy dia afaty ahy dia hompanomponareo izahay fa raha resy kosa izy ka matiko dia hompanomponay ianareo ka hanompo anay. Ary ilay Filistiny izaho efa niaika ny miaramila ny Israely androany amoalela iray aho iaty amiko. Ary raha reniny Saul sy ny Israely rehetra zany tenin'ilay Filistiny zany dia nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra. Ovakisika nytoy ny rehefa avy eo izy miteny eo io Goliata. Goliata dia mpiady mahery tao amin'ny tanàna tao amin'ny firenen'ny Filistiny. Ny olona ao Filistiny dia sisy manandrakandrana aninona aminy kolonian'ny ray firenena. Misy ihany mba zandrizandrikely mba maninona ty kotsakotsana ao amin'ny vahoakan'ny Filistiny dia mba te haninona eo amin'ny tanàna, mba te ho champion eo amin'ny tanin'ny Filistiny. Fa vao mahita ny Goliata aloha izy ihany aloha ny lohany eto amin'ny Filistiny fa sy aditsika dia nanomboka nalainy mpanjaka ny Filistiny izy andao rangahy hanaovana demosy hiditra amina firenena hafa misy sika dia hiataky firenentsika dia izao ny hanaovasika azy sy atao sika ady collectif fa ady individuel. Io misy zao ny hidirasika lalina ny adinao ny sy adiko ny adiko sy adinao tsy sy marina zany samy manana ny Goliatany io. Ny olana misy aminao mety tsy olana amiko zany fa ny olana amiko tsy olana aminao ka satria raha miteny azao nisy ranabavy ny anso pastera Fotoam-bavaka be misy numéro 807 sa 804 sy tadidiko loatra fa ohatrotry ny 800 nanomboany mianso avony isanandro fa naninona ranabavy ianao rery no ansony zany numéro zany besaka ny ansony fa ny anahy pastera tena tellement io pastera fa maninona ranabavy ka nanao avansa nanao mivola avansa pastera sy voaloko dia asiny zanany foana pastera dodosany foana adiko ve zany sa adiny sy manana olana amin'ny telma izy manana olana amin'ny telma ary Goliatany dia za resy lahatra nandray sodrano dia teo am-pitoerana dia nivavaka Jesosy ity teny vositra ity zao dia samy manana ny fandresany azy fa olo tokana ny nampitondrana azy tokana ny mamaky azy eto apôtra no miteny azy dia ity fiango isandratra ho mpandresy dia samy manao inona daholo ny olona amen. Fa ny anio ranabavy zamino ny amenna ny dia hiditra any amin'ny telma ianao dia ozy telma hoe avela ny trosanao ka samy manana ny amenna tety dia izay misy ny zava-nisy. Goliata amin'izay manomboka mipotra satria natokony inona izy ny heriny sy ny tanjany sy fantany mantsy fa le tompony fahefana mahery no ny hery rehetra. Alleluia. Nanomboka tonga taty amin'ny zanak'Israely ary nanomboka tonga amin'ilay zanak'Andriamanitra ary satria nieritseritra ny heriny ho amin'ny fahefana rehetra ka dia nandeha nanatrika zanak'Andriamanitra. Nanatrika inona hoe izy tahaka ny adinao io rehefa nanomboka nanatrika ny zanak'Andriamanitra dia mbola tahaka ny fandrahonany tany amin'ny firenena misy azy ihany ny fandrahonana noentiny teo sy fantany. Zaranga olona hafa ianao olona hafa misy zavatra ny ao anatinao hoe za aloha zany mihitsy hoe misy zavatra ato za mety azony rahonana amin'ny maha olombelona fa ny ara-panahiko sy azony rahonana lehibe ny miaraka amiko lehibe ny miaraka aminao
Haleluya. Dia nanomboka nandrahana, nanomboka nitseriny mamoa. Ahoana kosa moa nitambarany olona be da be ny anao a, ny an'ny sasany vadiny ny olanany. Vao mahita azy ny vadiny a, raha fantakotry ty, tsy nakanao a. Modimody tsara tamin'ny voalohany, kay ratsy. Fa ny an'ny sasany mifampitantana tsara mihitsy izy. Fakaty izy eny an-tsena, fakaty izy ao tanàna saingy. Rambomanga. Tena isika roa ty aloha, mainso mihitsy ny tsy na isika. Samy olona reo, fa samy manina ny adiny. Samy manana ny Goliatany. Dia hoy Goliata, mipoira eo araky ny adiny avy. Tsy afaka nitambatry. Satria samy manana ny adiny, samy manana ny olany. Mipoira eo araky ny adiny avy. Raha resinao dia hoana ozy Goliata. Haleluya. Mba tiako raha nga iny tenin'ny Goliata raha iny ka. Raha resiko izy dia anininy. Tsy maintsy resinao izy. Tsy maintsy resika izy. Amen. Ary tena anompo izy a. Anteniny faharoa kosa mafimafy kely ka. Fa raha resiko kosa ozy a. Dia anininy. Efa misy manompo azy. Resiny. Fa isaorana Jesosy. Anangana anao Andriamanitra. Anangana anao Andriamanitra. Izay ny nanaovan'ny Goliata anao a. Taingombozona. Satria teniny ka. Raha resiko ozy dia manininy. Manompo a. Zay ampanaoviko azy no atao. Firy kay ny olona ataony mahita. Zao andray mandeha nananatra rahalahy zay. Rahalahy, rehefa mba manam-bola ihany dia mifidiana ranga sara anankiray a. Fa sy tany izy. Voy izy vao menimeniny. Mba tonga eo aminy ihany ny vola. Dia mahita lamba tsara ihany eo be oririka. Fa hitany tsara dia hitany sy sara fa izay ihany izy mandeha. Mitondra sy sara anankidimy. Toy izay hitondra sara anankiray. Tonga amin'izay ny olona mitafy, vao mitafy krako izy ka mividiny ka. Mandoa mividiny anao izy io e. Eo ampanaovana vao andray. Tsisy nety izy dimy paster. Tsy mba tiako be koa zay zay. Raha vao ny devolony eo dia aninona izy? Sisa ny meza sy ny hafa. Nareo misy ny sy nanoro eto ianao zao no atory. Raha vao sy mandray eto ianao dia iza ny vovoalohany? Ianao ihany. Mamoara ozy ady amiko. Raha maresy dia manaiky aho. Fa raha vao resiko eo kosa, nisy fantany antran'izay resaka ny fanaovan'izay, sika efa nansoin'Andriamanitra. Sika efa naninona hoe? Efa nansoin'Andriamanitra. Ho vavolombelony. Hanehoana ny fahasarany. Hanehoana ny fahalebiazany. Ianao sy maintsy mandresy e. Sy anaiky Jesosy. Raha sy zoro vavolombelona ianao amin'ity taona ity. Haleluya. Zay izo teriny fanako raha rivo sika anisy fiarovana. Haleluya. Aleo zay azo dia atao anatin'ny fefy. Any dia iady fotsiny izy raha iady fa sy very sonony zay azo. Fa lasa sika ato sika zao. Toy iny. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistiny, ianao manantona misabatra sy lefiny ary lefim-po. Fa izaho kosa manantona anao
amin'ny anaran'i Jehova tompo maro andriamanitry ny miaramilan'Israely izay no ikainao. Anio no anoloran'i Jehova anao amin'ny tanako ary amely anao aho ka hanapaka ny lohanao dia omeko ny voromanidina sy ny bibidio fatiny miaramila amin'ny Filistina anio. Iza no mifanandrana amin'ny Davida eo? Fa iza no niteneniny omena ny voromanidina ny lohany sy ny fatiny? Ny miaramila ny olona ray ve miaramila amin'ny Filistina? Ny fahavalosika mako raha lasa nabavy i Satana. I Satana io anarana. Inona hoe Satana? Anarana tokana ny Satana. Fa ny devoly mampangalapinana, devoly mampizangazanga, devoly mampialina, devoly ny sy fitiavana ny ray aman-dreniny teraka, devoly sy tinina terany, miaramila ny Satana ny devoly. Fenao androany Satana misy no pitehanao vavany, dia miara-miongotra daholo no miaramila rehetra. Satria Davida nitendry anio atao ino ny Goliata? Hokasanako ny lohanao ry Goliata ary ny miaramila rehetra. Aninona daholo miaraka amin'io? Resy. Amen. Horesinao amin'izay ny karazana fanarasy sy mampandroso. Horesinao amin'izay ny karazana fanahy maloto mandreraka amin'ny fiainana. Le mitarika ady any tokantrano indry, le mitarika sifisiny indry, le mampimenimendavana indry. Fa sy maintsy arodana aloha Goliata. Alleluia. Dia inona amin'izay ny zava-misy? Mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ato Androndrakely. Toyny. Alleluia. Ary ho fantatry zao fiangonana rehetra zao. Fantatry niza? Sesika rery ny fiangonana. Ho fantatry zao fiangonana rehetra zao fa sy sabatry sy lefina no amzoan'i Jehova, fa an Jehova ny ady. Ary an'olotra anareo eo an-tanana izy sy amin'ny sabatra sy ny lefiny ho toyny. Ary noho ny aingy ilay Filistina ka nanantona isaina ny Davida, dia nanino ny Davida? Dia nandroso fainga ny Davida ka niazakazaka hoe eo amin'ny laharany miaramila isaina ilay Filistina. Ary natsofoky Davida tao, natsofony taiza, nasofony tao amin'ny kitapony tanandry, faingo. Naka vato tao izy, faingo. Dia nalefany tamin'ny asa mitady, ka navoy ilay Filistina. Avereny tsara hoe taiza vo. Ireny zavatra nataoko naverina reny ho aletiko tsara. Halleluja. Taiza ny tanan'i Davida natsofony. Dia taiza mivota amin'ilay Filistina. Teo amin'ny andriny. Ary niletika tamin'ny andriny. Ny vato dia potraka ny akohoka tamin'ny tany izy. Toy izany nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vato asa mitady, fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy ary sy nisy sabatra teny tanany sy sabatra ny nahafatesan'i Davida ny Goliata. Ono hiady mako sika amin'ny titony ity dia ho mpandresy. Efa nisipina vato venao? Dia asa aloha ny ataony vadinao anao. Raha vao tonga ao an-trano anao ka mametraka poketra dia inona ny ao anatiny? Lasa dala osy. Vato kolozo no aiza. Fa inona ny tokony ho hitany anaty kitapinao? Inona hoe? Tenenina akaikinao, Baiboly ny tokony ho hitao. Amen. Sika amin'izao vaninandro eny asika izao tokony hanana tenin'Andriamanitra hoentina miatrika ny ady sy ny olana. Amen.
nampianarin'ny Davida isika fa rehefa nitabataba i Goliata, mamoa ataoko mahita, mamoa. Inona nataony? Sy sabatsy, tsy lefony. Fandao ny tanana atsofoka iza osy ao anaty kitapo. Dia inona ny voasapanao ao? Misy baiboly ao. Io tenin'Andriamanitra io amin'izay. Atao inona io? Alefaso! Hanamarinako fa tenin'Andriamanitra no nandeha. Sy tamin'ny kibon'ny Goliata anie ny vo taiza ny vo? Vony tao amin'ny sainy. Nanomboka fantany olona voasodrano ty manatrika aty. Olona manana tenin'Andriamanitra ty manatrika aty. Hoaiza ny tenimpololotry ny vavany ao anaty ady izy nefa mbola fandresena ihany no tononony. Ao anaty olana izy nefa mbola fandresena ihany no ambavany. Ao anaty aretina nefa mbola fanasitranana ihany no ambavany. Dia ikarapoko Goliata. Raha vao nanomboka nanipiteny Davida, tenin'Andriamanitra, teny misy fahefana, satria ny teny dia Andriamanitra ihany. Mpandresa rangahy ianao. Efa nomenanao ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io bala hoentsika mampikarapoka any Goliata. Sary ty taony ty. Amen. Fa tokony hitomba mifahatakarana ny tenin'Andriamanitra nefitsika. Satria raha sy hainao ny mampiasa ny bala ao aminao, ndao ho fenona tenin'Andriamanitra sika. Dia hiaina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sika. Alleluia. Alleluia. Resika io adio raha izy no ao anatsika. Korintana voalohany toko 5:7-7. Taosika rehetra indray miara-mamaky isa 2:3. Fa isaorana ane Andriamanitra izay nanome asika ny fandresena amin'ny alalany Jesosy Kristy. Iza hoe nanome asika ny fandresena? Nomen'Andriamanitra asika ny fandresena amin'ny alalany. Dia mbola hosoratana amin'ny resy venao. Tsy hoe ao amin'ny mpandresy ny toeranao. Amen. Satria efa nomen'Andriamanitra asika Jesosy. Hatao inona? Hampandresy asika. Maro amintsika ny mety tsy mahay miteny akory. Ifandahatra amin'inona ty? Amin'ny mahay miteny mandahatra ady. Tonga dia resy. Nisy olona nyresiko ndray andro. Dia rehefa nandray azy izy tena meloka tena nataony le zavatra. Voniditra dia zao no teneniny. Zange ninona zavatra ho teneninao dia tsisy ambaratsony ahy. Dia izay ataonao dia soraty. Tsisy ambara. Dia hozazako sarotra koa ty. Aleo mahita olona mahay miteny. Misy zavatra ho soratana. Toy izay ty tonga dia maninona izy? Tsisy ambaratsony ahondry. Tonga dia soraty eo izay sorata ianao zany mamorona inona eo. Izy dia nangalatra. Fa tena zany misy anefa io. Isika dia olona efa nandray fandresena. Ninona ho ambara? Tsika nge sy marina teo aloha Sasany ve? Sy marina zany tsika. Ny tenin'Andriamanitra aza moa dia milaza hoe ny fahamarinana aminareo aza nge le eritreretinareo fa fahamarinana. Dia ahoana indray ozy ny tenin'Andriamanitra? Toy ny lamba miosy-dra. Eo anatrehako. Zany hoe ny eritreretinareo ho fahamarinana aza mbola ahitana. Sy fahamarinana raha hosokolovina lalina. Fa noho ny amin'ny Jesosy. Mpandresy ianao. Mpandresy isika. Ho sara amintsika ty taona ty. Satria mpandresy asika Kristy. Amen.
Kolosianina toko faharoa andiny fa 5:10. Ary nesorony tsy eo amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny azo fizaliana dia naseho miariary ny fitondrany ireo toy ny fanao avy nandrisy. Azavaiko tsara, ny santatry ny fandresesika dia nasehon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fizaliana. Na dia olona sy tokony hiatrika an'izany aza Jesosy dia nieretany zany lalovany misy ny azo fizaliana mba hatao inona? Hanehoana imason'izao tontolo izao, hanehoana ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany sy any ambonin'ny tany. Fampandresy isika. Efa noentiny ny ady, efa noentiny ny olana, efa noentiny ny aretina, efa noentiny izay karazana ady rehetra mba hipetrahan'ny olona mino eo amin'ny toerany mpandresy. Tokony ho velona ao am-pony kristianina izay tena mino efa vita ny ady. Alleluia. Efa vita ny ady ranabavy, efa vita ny ady ralahy. Marina fa ndraindray dia mbola misy inona ihany ohatrany mifanehatra amintsika, ohatrany misy ady fefady efa vita io. Ho an'ny mpijery film Chuck Norris zany ohatrany efa maty. Film anay tamin'ny mbola kely, fizerinay zany Chuck Norris zany. Ny ankizy amin'izao moa tsy dia manana fijery raha mora favoriny azy. Fa Chuck Norris io raha mbola lefa ny CD dia mbola misy ankizy mbola misy olona manino variana dia mbola misy mitebiteby, oy maty iny, efa maty iny. Fa inona fotsiny io? Inona io? Film. Dia ny fiheseham-posy mesy manina ihany rehefa mijery film. Midoboka ihany ka sy film io raha sy mampiasy pokely. Tahaka izany ange izy iaina sikira lasa anabavy. Efa vitan'i Jesosy ny adinao. Efa fantatra amin'ny faran'ity film ity. Kelo ny fiandohany. Alleluia. Efa fantatra ny fiavarany tantaram-piainanao io. Fa sy maintsy mandresy isika. Fa mila mizoro amin'ny fampona. Amen. Za mandinika ny fiainan'ny kristianina maro, satria besaka ny olona miantso. Hoe zao ndray dia ohatra ny tena faratampony ady fa rehefa mamaky baiboly ndray ohatra ny sy faratampony ady ndray raha mandinika ny fiainan'ny olona maro, miatsikady, miatsikolana. Sy resaka ny tsy zanak'Andriamanitra eto, fa zanak'Andriamanitra ny resako. Dia ohatra ny tena hoe io ranga amin'ny faralany ady fa rehefa mamaky baiboly ohatra ny sy faralany ndray. Fa rehefa teo Jesosy fiafarany. Tonga izy hery tantara anankiray tsika. Jaonina toko 9 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 11. Ary nisy vehivavy anankiray azo nizangazanga nentiny mpanora dalàna sy ny fariseo. Ary rehefa napetrany teo afovoany izy le napetraka teo afovoany, le vehivavy trasana ninona dia hoy ireo taminy mpampianatra ity vehivavy ity azo olan-tanana nizangazanga. Za taloha tamin'ny sy nahay namaky baiboly dia za azo n'olona-tanana zany hoe nisy olona nahazo azy ele izy olan-tanana. Dia hoy ireo taminy mpampianatra ity vehivavy ity azo n'olan-tanana nizangazanga. Lasa zao ary ao amin'ny lalan'ny Mosesy dia mandidy antsika fa hotoram-bato zay vehivavy manao toy izany ao amin'ny Deutéronome toko 12 nandininy 12 ka hatramin'ny 4 eo aloha mivakisika dia amin'izay sika malaky be ny fanazavana. Deutéronome toko 12
nandino farombropolo ka hatramin'ny faefatrambyroapolo raha misy lehilahy azo mandry amin'ny vehivavy vadin'olona dia samy atao inona izy zany hoe atao maty raha lehilahy niaraka tamin'ny vadin'olona dia atao inona koa vadin'olona dia sady maty vady le lehilahy nangala badin'olona no maty vady koa. Misy olona anankiroa victime le lehilahy naditra sahirana ny vady aman-janany satria atao inona izy fa le vehivavy tratrany be manaiky koa atao inona koa izy maro ny manome tsy ny lehilahy am'izao tsy manjary maty fa le vehivavy be manaiky mitovy nazo azy lasika dia samy atao maty izy roaroa na raha lehilahy izay nandry tamin'ny raha vehivavy na raha vehivavy koa ka dia hovongoranao tsy ho eo amin'ny Israely nefa nao ratsy raha misy zazavavy virziny voafofo vadin'olona raha ary misy lehilahy mahita azy eo an-tanàna ka mandry aminy dia atao inona koa izy dia hoentina mivoaka eo amin'ny vavahadiny izany tanàna izany izy roaroa le vehivavy mbola sy niditra anaty tokantrano efa misy lehilahy efa maninona mifofo azy ianao ho vadiko ka inona amin'izay nandalo ary papa dia ozy izy sitra nahay mahazo lamba mariazy raha mba miaraka amin'ity ray baininy ity sisy mahita ranga io dia naninona miafina tany izy bainina ataovy misimisy inona ny saziny tanteraka avy mariaziny atao maty i raha bainina koa atao inona maty dia hotorana vato ho faty raha zazavavy mo satria sy nianso nefa tao an-tanàna ihany izy inona le tiany sy nianso rehefa mba misy zavatra manadala ny saina ansorangaso Jesosy ndana malaky dia aza manaiky ho rebirebeny ny zavatra ratsy na hoe ihany koa raha misy olona tena manao ankeriny hampanotanao mitadiava mpanompon'Andriamanitra aninona hanampy anao amam-bavaka raha izay ny olona tsy nianso ianao ka hoe ianao nefa tao an-tanàna ihany ary raha lehilahy koa satria nandry tamin'ny vadiny namany ka dia ho fongorana tsy eo aminao ny fanao rasy verena sika le tantara lalànany tamin'ny Mosesy mihitsy ny famonona ny olona tratra zangazanga fa hoana kosa hoy ianao fanontaniana be izany no nolazaina ka ny fanahy azy mba azony izay hiampangana azy fa Jesosy ny ondroka ka nanoratra tamin'ny tany tamin'ny rasa-tanany ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao hoe zay zay sy nanota aminareo no aoka torabato azy voalohany dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rasa-tanany ary raha nandre izany izy dia nivoaka sirairay hatramin'ny zokizokiny ka hatramin'ny zandrizandriny ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy tiako be io farany io Jesosy irery ihany ny sisa teo sy raha vehivavy amin'ny fotoananao zavatra Andriamanitra dia nao sizy ny sisa ahoana ianao sy izy ny sisa eo raha mbola mahita olona ianao mbola sy tena hosapanao fa eo izy fa amin'ny fotoana ianao sy izy ny sisa isy mbadika tantara io zay nomboka ho izy fagagana eo zay manomboka hiasa ny tompo zay fa fantatrao ve ny zavatra nisy tamin'ny tantara io fa zay moa mahatonga masiarosy sy ny adinao io ange ny tena mafy ty vehivavy ty izy reny anometsiny azy tratra ny zangazanga hoy ny sy tratra koranao zay mandoto tanàna zaho amin'ny fahitako an'io
saika moa fa za ty mandinidinika zavatra zay ny vehivavy teo tanàna nge tamin'izy tratra io ka ny fampiresaka fampikorisiky tratra ihany i Marie Magdalene ina tratra fa hoana iny nge kinina tonga ny vadiko sy de mody arive Uskun ray ay kun nareo fa tratrany iny ki mandalo ranomanitra am'le lafo vidy regny no anaovany de ny vadiko miteny foana izy loatra manitra eto efa manomboka marary fo kwa ira Magdalena fa voatratra izy vitany am Magdalene vehivavy rehetra nibitaka ny lehilahy rehetra kosa samy naninona fa raha ireo lehilahy rehetra reo moa zany ny sy nisy zangazanga vera Magdalena eny tanany raha lehilahy mivato vitany aminao raha Magdalena fa ny fetrehan'ny Marie Magdalena zany mierika izy de ina nitany androany ny fiainako no vita ahoana reny fisarahany aiko amin'ny vatako e vatony iza ny ipetaka ety amiko voalohany zay reny ny vato eny amin'ny rakoto misy tritriny kay sy velomako iny atanany rakoto iny efa maty va izy amin'io lasy maty vao mierika izy de olona maneso vita ianao anio fa ireo ihany ene no nampizangazanga azy ny andro fatratra ny gadonany vato eo amin'ny atony mafy aloha le hoe ny teny ranga lasa anao mialato hoento ny entakelinao sy miverina etsony apiditra vehivavy azo ao de mitomany le olona tratra ny roasiny ao tokotany tsy ala eto tokotany tena mafy zany ka fa mafy amboniny zany nahazo an'ity vehivavy ty satria ny azy sy mba hoe ny roasina intsony fa inona misy nipetaka eny aminy de ny ainy no aninona rehefa aveo ny ainy inge ny ala aminy fa rehefa teo Jesosy na mafy manao ahoana io na fangirifirina manao ahoana io na fanaintainana manao ahoana io rehefa Jesosy no mifanozo amin'ny olona anankiray ka manaiky an'izay ambarany Jesosy ny olona sy ipetaka aminao ny vato sy ala aminao ny ainao ho velona anao fa sy ho faty halleluja nanomboka ny andro an'i Jesosy raha vehivavy Jesosy variana maninonao sy variana izy io fa mijery ny toe-ponao hatraiza ny hanarahanao amin'ity taona fitahiana omeko anao ty ahoana hoe Jesosy manoratsoratra ao raha vehivavy miandro fatratra inona no ataon'ity lehilahy sisa tafazaniny satria ny lehilahy rehetra mitondra inona daholy Jesosy lehilahy sa vehivavy izy koa maninona ao hoy raha vehivavy inona no ataon'ity Jesosy ty Jesosy manoratra io miandra ny fanapahan-kevitra raha vehivavy amonzy azy amin'ity taon'ity hitahy azy amin'ity taon'ity sy avelako sy zoro vavolombelona izy amin'ity taon'ity fa inona kosa ny fanapahan-keviny mbola hiverina mifanaony ve fa lehilahy nanaovany ny fanaony regny nandasaka vato regny de niverina no de ao an-tanàna zay nge fanontaniana raha vehivavy sy nisy naninanao very zareo
za koa Jesosy sy manameloka anao sy nazanona teo ny resaka ho fanamarinana fa sy manameloka anao am'izao sisy zao am'izao sisy zao vereny farany am'izao sisy zao fitasininy taratasy fa hotahiny ianao amin'ity taona ity ho aminao ny fahasoavana amin'ity taona ity sokatra ny lalana amin'ity taona ity misy fahasarany ity taona ity fizoroana vavolombelona sy misahatra leloia ny mpitoraka angere olona kefa nalasa ny vatony ela ny nanakanany ianao sy ilaina makany amin'ny fitahiny ty vehivavy ty sy ilaina makany amin'ny fitahiny ty lehilahy ty raha vao io makany dia izoro vavolombelona io zao dia ataony inona foana eo sakanany foana any ka lasa leo tompo mba mbola misy any venao mbola mamaly any venao zany sa iny ka bloqué Jesosy manoratra miandry ny fanapahan-kevinao androany ny fanapahan-kevitra no avoaka tena ho azy mandrakizay venao tena vonina andray fahasarany venao tena olona sy ala mifanarana azy venao tena ho any an-danitra tokoa venao am'izao sisy zao oka sy anjaka ao aminao ny fahotana amen manomboka andatsaka amin'ny vatiny le iny ty mpitoraka manomboka andatsaka ny vatiny le mibana ny lalanao manomboka andatsaka ny vatiny le manosika anao any amin'ny fampitehana manomboka andatsaka ny vatiny le manosika anao any amin'ny fahafatesana satria le Andriamanitra efa tafahoana aminao satria le Andriamanitra efa ray lalana aminao tapitra ny lerako inona ny tokony atao voalohany ataovy tena be vavaka sika amin'ity taona ity ahoana hoe ataovy tena be vavaka amen manana fandavatena hivavaka ao anatin'ny vavaka ho tafahoana amin'Andriamanitra ianao ao anatin'ny vavaka dia misy olona hitorabato maninona any ambadikany mandasaka amin'ny vatony satria ny fanahy miasa faharoa sy maintsy manam-pinoana itsika fa hiasa Andriamanitra mino fa ianao dia isan'ny olona voasoratra ao amin'ny mpandresy mino fa efa noentiny Jesosy ny adinao sy ny olana misy eo amin'ny fiainanao ka dia hampandresy anao izy amen satria tenin'Andriamanitra no miteny raha sy amin'ny finoana sisy azo atao zahoana sitraka amin'Andriamanitra misangana eo amin'ny toerana misy anao akipeo masin'ny nofo sainy ny tenanao misy efa misy teny ve ao aminao ho asipeny-pelakandry ny Goliata efa mba isan'ny olona voton'ny tenin'Andriamanitra sy mino azy ve anao satria amin'ity taona ity ampandresy asika Andriamanitra ndao ana vao fanolora tena indray ankehitriny ambarao fa an Jesosy mandrakizay anao ndao sika hivavaka amin'izao fotoana izao inona ny teny nomenanao teto amin'ity toerana ity kotreo amam-bavaka zany fa hampandresy anao Andriamanitra saotra raiko nampitaiko ny teny nampitondranao ato tompo ny fantako dia izao sy miveriny regny raha sy mamokatra hotahina tokoa ity fiangonana ity hotahina ny mpanaraka amin'ny fandaharana mpandresy amin'ny ady atrehana izy ny vahaolana efa nomena azy fianao Andriamanitra kosa hitantana ny tanano amin'ny fandresena raiso ny fanolora-tena ny olonao raiso ny fanolora-tenanay eto amin'ity toerana ity manjaka eo amin'ny fiainanay Andriamanitra manjaka eo amin'ny fiainanay Andriamanitra manjaka mombanay rehetra asehoy fa Andriamanitra mahatonteny aloka vava-mpanomponao tokoa ianao voninahitry ny anaranao aleluia aleluia anginitsika amin'izao fotoana izao akopio mason'ny nofinao petra ao mifonao ny tanana ho ilany diasany rato ny ilany avereny zao vavaka izao Jesosy eo anao mandrakizay aho Jesosy eo anao mandrakizay aho sy hiala amin'ny fanarananao aho satria ny fahombiazako Jesosy dia avy aminao ny fanasitranana dia avy aminao ny vahaolana eo amiko dia avy aminao noho izany sy hiala amin'ny fanarananao aho tany mafy aho Jesosy eo tazomy aho tafatoetra ao aminao
Sotra Jesosy eo. Ao faofao ny tananao dia misoran'Andriamanitra. Sotranao zay Jesosy a. Mideranao zay manome voninahitra anao. Ny fandresenao no fandresenay. Eo anilanay foana ianao. Makasitraka ny amin'ny teninao. Raisinay ny teninao Jesosy Tompo. Sotra noho ny amin'ny mpanomponao zay nanaiky. Nataonao fitaovana anzaran'izany teny zany taminay tamin'ity androandroany ity. Makasitraka anao zay fa lehibe anao. Midera manome voninahitra anao Jesosy eo. Halleluja, halleluja. Amen. Halleluja. Arabanao akaikinao hoe arabaina fampandresitsika hoe halleluja. Ny tena fandresena dia Jesosy miaraka aminao foana. Ny tena fandresena dia enao salama. Ny tena fandresena dia enao manana ny zavatra rehetra. Ka tsy zany ve? Halleluja. Ka noho izany dia andeontsika iaraka hideran'ny Tompo ao anatin'ity iray ity satria ny Andriamanitra dia mamatsy atsika isan'andro. Izy ny tompon'ny fiainantsika eo am-pelantanany ny momba antsika rehetra. Ndao ary. Izy mamatsya. Izy mamatsya isan'andro. Mamatsya isan'andro. Jehovah Jireh. Manasitra nara-marary. Raha sendra marary. Jehovah Rafa. Izy tsy mandao amitsy. Miaraka mikiofona. Jehovah Shammah. Matahotra manome fiadanana ho ahy Jehovah Shalom. Ianao mampatsy ahy. Ianao mamatsy ahy isan'andro. Mamatsy ahy isan'andro. Jehovah Jireh. Manasitra nara-marary. Raha sendra marary. Jehovah Rafa. Ianao tsy mandao amitsy. Miaraka mikiofona. Jehovah Shammah. Raha matahotra dia manome fiadanana ho ahy Jehovah Shammah. Zay rehetra ilainao dia ao amin'ny Jesosy ny misy an'izay. Rehetra ilaiko dia ao aminao. Ao aminao. Ao aminao. Zay
Soiatany Jesosy fa ampy anao izy. Voninahitra ho an'ny tompo a samy mahazo ny toerantsika farana ny fotoanasika izao fa misy filazana ireto ka samy mihaino tsara filazana voalohany a mbola manana fotoam-bavaka isika amin'ny 12 ora sy amin'ny 2 ora manasanao foana aza mahafoa fiarahana miankina fa sitrapon'Andriamanitra mila atao izany amen. Filazana faharoa manana fotoana lehibe tsika isaky ny alatsinainy miditra amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora maraina tena manasanao satria araka ny afatra teo hoe ilaina miaraka amin'ny vavaka manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra anisan'izany io fotoana isaky ny alatsinainy io ny herinandronao dia atombohy amin'ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra tongava alatsinainy amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora amin'ny rapitso misy fotoana anankiray miavaka satria ny Andriamanitra ivavahantsika dia niteny fa izay voasoratra any amiko Jesosy dia tsy maintsy tanteraka amiko daholo noho izany hosoratatsika daholo izay rehetrarehetra fanambontsika visiontsika ny etaetantsika amin'ity taona ity hoeto rapitso maraina fa teneniko anao izay voasoratra aminao tsy maintsy tanteraka daholo amin'ny taona 20 sy 2 arivo dia izay no nanasako ny olona hoe rapitso maraina hoeto daholo hoe inona le mba irina ho tanteraka inona le tiana ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ho fanoratana ao ve zany abakoaka toko faharoandimy faharoa soraty izay fahitana soraty izay hitanao soraty ny etaetanao fa ho azo mpiazakazaka ho vakina ianao ny azakazaka hitan'io androany ka rapitso spesial efa nanentana tamin'ny heriny rapitso spesial zay rehetrarehetra fanirianao zay rehetrarehetra tianao azo zay rehetrarehetra mba etaetanao amin'ity 20 sy 2 arivo ndao soratana dia hoentiny latrehan'ny tompo fa ho tanteraka za matoa dia Jesosy ny teny izay voasoratra ny amiko dia maninona hono tsy maintsy tanteraka dia izay hosoratanao rapitso koa taovy amena zany alleloia amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 farany misy ny dikan'ilay tsodrano izay fandraitsika tamin'ny faefatra amin'ny volana teo efa vita mitsoratra izy ao efa ndraiky entina taratasy efa ao ivelany ao afaka mividy ianao rehefa mivoaka eto satria tsara miraikitra ao an-tranonao mihitsy iny ho saintsainao andro malalina iny dia ho tanteraka aminao mba hoentinao am-bavaka isan'andro isan'andro arivo ariary no vidin'izay tsodrano izay tsy le tsodrano vidiana fa ny tena marina le mba nanaovana an'izy iny dia afaka mividy ianao rehefa aveo ao an-tokotany ao misy an'izay ao madamilala ao dia samy maka azy izay mba tokony ao hovidiany tsangantsika marana amin'ny fotoana Andriamanitra raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izay rehetrarehetra fotoana nataonao sy tanteraka teto amin'ny toerana ity nandray fahasoavana izay tena niasa tamin'ny fiainanay ianao tsapanay hoe tena tsy niala may izay tompo fa niteny taminay ianao nandray atanana amin'ny fiainanay ianao izay dia resy lahatra fa efa mpandresy zahay ary matoky izay Jesosy fa na inona fanilokiliany torabato daviny hafa atao taminay hatramin'izay dia mitsahatra izany fa ianao mampandresy anay mampahita fitianay ka mankasitraka Jesosy Kristy tompo ny amin'izay rehetra nataonao sy ny mbola ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy ino averiko aminao Andriamanitra ny haja ny tera ny saotra sy ny voninahitra ny fahasoavana mba amin'ny fiadanana rehetra ny ho amin'ny fiangonana izay tonga teto amin'ny toerana ity ary ho an'ireo olona izay nanaraka tany amin'ny tokantrano tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka Andriamanitra alleluia amen tahina tompo raha soantsika rehetra ny tokantrano ankoa tahina